Tena amin'ny fifaliana lehibe no iarabako anao amin'ity alahady mahafinaritra ity. Mahafinaritra anao ve ity alahady ity? Ina mahafinaritra anao amin'ity alahady ity? Tsy haiko aloha ianao manokana fa zaho manokana afaka hiaraka amin'ny tompo indray ahako. Nomeny tompo andro anankiray, isaky nomeny tompo andro anankiray tsika dia tsy hoe andro inona indray ireny hitranga amin'ity androany ity ry tompo Andriamanitra. Indraindray isaky misy fo maraina dia misy problema efa miandry anahy androany. Fa tsy haiko ianao fa mety misy ny problema, mety misy ny zavatra mahafinaritra prévu. Fa ny zavatra tsara indrindra raha hiatrika andro anankiray dia ny fiarahana amin'ny tompo, afaka ny tompo indray ianao. Afaka ny andeha hiaraka amin'Andriamanitra indray ianao, afaka ny hiresadresaka aminy, afaka hilaza ny ao am-ponao. Tsika tsy ohatran'izao tontolo izao raha lasa ranabavika hoe miaina dia inona indray moa izany ny ordre du jour androany. Inona avy ny tsy maintsy atao, inona avy ny tsy maintsy vita, fa ohatran'ny hoe tsy nahombo ny andro raha tsy vita ny zavatra tahaka izao sy tahaka izao. Fa ho antsika zanak'Andriamanitra ny fafahana omen'Andriamanitra tombon'andro dia tombony koa amin'ny afahantsika miaraka amin'Andriamanitra izany. Afahantsika mitombo miaraka amin'Andriamanitra dia izay mahafinaritra anahy manokana amin'ity alahady ity mbola isan'ny velona iny tsika sy ianao dia afaka ny iresahany amin'izao fotoana izao. Avy hatranintsika dia hamaky ny tenin'Andriamanitra ao amin'ny bokin'ny Tesalonianina voalohany. Tesalonianina voalohany toko 5. Tesalonianina voalohany toko 5 manomboka amin'ny 1 no raisitsika raha lasa ranabavy hatramin'ny 9 eo. Naran'i Jesosy fa ny amin'ny andro sy ny fotoana ry rahalahy dia tsy misy tokony hosoratako aminareo satria ny anareo mahalala marina fa ho avy toy ny mpangalatra amin'ny alina ny andron'ny tompo. Raha misy olona manao hoe miadana sy mandry fehizay dia anjoho azy tampoka ny fandringanana toy ny fahararin'ny vehivavy raha miteraka ka tsy ho afa-mandositra mihitsy izy. Fa ianareo rahalahy tsy ao amin'ny maizina mba hatratra anareo toy ny mpangalatra izany andro izany, fa ianareo rehetra dia zanaky ny mazava sy zanaky ny andro. Tsy any alina na ny maizina isika koa dia aza mba matory toy ny sasany isika, fa aoka hiambina ka ahony tena. Fa izay matory dia matory amin'ny alina, ary izay mamo dia mamo amin'ny alina. Fa satria any andro isika dia aoka ahony tena ka hitafy finoana sy ny fitiavana ho fiarovana tratra, ary ny fanantenana ny famonjena ho fiarovan-doha. Amen. Ito ihany tsika mivaky teny ato amin'ny Efesianina toko 5. Efesianina toko 5 andiny 17. Ary noho izany dia aza manao adaladala, fa ka ho fantatrareo izay sitrapon'ny tompo, ary aza homamy divay ianareo, fa amin'izany dia misy fanaranam-po amin'ny ratsy, fa aoka ho fenoina ny fanahy. Amen. Ireo teny anankiroa ireo no iangahantsika amin'ity alahady mahafinaritra anankiray izay omeny tompo antsika aty. Iresantsika ny amin'ny sitrapon'Andriamanitra ny amin'ny tokony andehanantsika miaraka amin'ny marina. Raha fiandohan'ny teny izay nivakitsika tao amin'ny Tesalonianina voalohany teo dia niresaka ny amin'ny andro ny tompo, ny amin'ny andro sy ny fotoana ozy izy. Satria tsika dia malala ozy izy, tsika dia malala fa tsika tsy hoe miaina fotsiny ety amin'izao tontolo izao, fa misy zavatra andrasana. Misy zavatra andrasantsika ety amin'izao tontolo izao ety, ho an'izay manana fanantenana rehetrarehetra dia misy zavatra antenainy. Ohatry hoe manantena fotsiny izay, inona ilay antenainareo? Manantena fotsiny izay. Misy zavatra andrasana eto dia ny kristianina rehetra dia miandry an'izany, indrindra izany hoe fiavian'i Kristy Jesosy izany. Hoy izy ny apôstôly hoe tsy dia misy zavatra tokony ho resahana betsaka aminareo izy io izy.
Fa nareo ozy izy dia malala fa ho avy tahaka ny mpangalatra izany fotoana izany. Ary ny tena marimarina kokoa, ho avy tahaka ny fiavin'ny mpangalatra io ho an'ny olona izay miaina ao anatin'ny maizina. Raha vakianao tsara izy teo, dia ozy izy hoe fa ianareo raha lahy ozy izy tsy ao amin'ny maizina mba hahatratra anareo toy ny mpangalatra izany andro izany. Nareo ozy izy tsy ao amin'ny maizina mba hahatratra anareo toy ny amin'ny mpangalatra. Izao hany hoe misy olona karazan'olona rehefa ho avy Jesosy dia tahaka ny fiavin'ny mpangalatra ny fiavian'i Jesosy. Fa misy karazan'olona tsy tahaka ny fiavin'ny mpangalatra ny fiavian'ny Tompo, fa tonga leny andrasany ary amin'ny fifaliana. Mazava ho azy ny mpangalatra tsy mety samy tampoka ny fiavian'ireo, samy tsisy malala io. Fa ho ana karazana olona hafa dia tahaka na fiavina mpangalatra, ny mpangalatra tonga anankirotana. Misy olona ozy izy teny hoe efa miadana sy mandry fe izay amin'izao fotoana izao. Dikan'izany efa milamina tsara. Dia amin'ny fotoana milamina be iny misy mpangalatra tonga tampoka. Dia ho tahaka izany ozy izy ny fiavian'i Jesosy. Ho an'ny olona aiza? Ao amin'ny maizina. Ao amin'ny maizina izy miadana sy milamina, fa ao amin'ny maizina izy. Ao amin'ny alina ozy izy ny fitenin'Andriamanitra. Misy kosa reo efa nandray ozy izy ny fitenintsika hoe nandray ny fitiavan'i Kristy. Dia tsy ao amin'ny maizina intsony ireo olona ireo, fa aiza? Ao amin'ny andro, ao amin'ny mazava. Teboka voalohany sahady afaka ahafahanao mandinika ny tenanao. Ianao ve anisan'ilay olona matahotra amin'ny fiavian'i Jesosy? Hoe ho avy tampoka Jesosy. Aza hitaka androany. Aza hitaka amin'ilay izaho mbola tsy milamina tsara iny. Aza hitaka amin'ilay izaho ilay tafateniteny foana iny. Aza hitaka amin'ilay izaho ilay manao zavatra tsy mety iny, na hoe aza hitaka amin'ny fotoana tahaka izao. Engany mba any am-piangonana ilay lahady maraina amin'ny anaty fiderana amin'ny folofolo eo amin'iny mba tokony tonga ny Tompo. Amin'iny tsy ohatran'ny mpiangalatra mihitsy fahitako azy, fa ohatran'ny olona miditra mahafinaritra be ireny. Tsy haiko hoe ianao ve mbola anisan'ny matahotra amin'ny fiavian'i Jesosy, na anisan'ny mbola matahotra fahafatesana? Satria ireo lalana roa ireo no ialatsika ety ambony tany. Na ho avy Jesosy any amin'ny rahaolanitra ka anisan'ny mba hahatratra an'izany tsika, fifaliana lehibe izany raha lasa ranabavy, na fotoana tahaka ny ahoana, na fotoana tahaka ny ahoana, na amin'ny fotoana ho alain'ny Tompo sika, dia ho any aminy. Afaka mandiny tena sahady ianao amin'izao fotoana izao hoe za ve anisan'ny mbola matahotra fahafatesana? Raha matahotra ianao dia dinio ny tenanao hoe sao dia mbola atao amin'ny maizina ianao. Sao dia mbola atao anatin'ny alina ianao. Mahafantatra fotsiny ny fisian'Andriamanitra. Mahafantatra fotsiny fa Jesosy Kristy dia mpamonjy. Mahafantatra ny fisiany. Fa nefa sady matahotra ny hoe oka aloha mbola tsy tonga ka, oka aloha fa mbola tsy ao tsara mihitsy io, fa mbola be dia be, ny ankizy koa mbola kely, dia tsy mba hita an'ireto lehibe ve za e? Sa nisan'ilay efa miandry. Ny anankiray miandry tahaka ny mpangalatra, fa ny anankiray fofombadin'i Kristy miandry ilay hapakatra azy. Maniry ahako mba ho isan'ilay miandry ao anatin'ny andro isika. Miandry amin'ny fanantenana. Ozy izy ny ten'Andriamanitra teo hoe ny fanantenana, ny famonjena ozy izy. Ny famonjena, ho avy ny famonjena atsika, fa tsy hoe ho avy ny mpangalatra aninona atsika. Tsika tsy hitako. Ny olona manana, ny olona nanangona zavatra be, ny olona le samy ny afaka miteny efa miadana sy mandry fe izay, efa milamina tsara ny asa, efa mandeha ny fananganana ny trano, tômôbilina efa nisy nafarana, efa ho avy izao. Zavatra finaritra ty fiainana ity, mbola maniry eo amin'ny 70 taona 30 taona tsika, mbola iaina eto, mbola mahafinaritra be, fa aleo aloha mba akafy kely an'izany fiainana izany. Raha nisan'ny olona misaina tahaka izany ianao, dia ho avy tahaka ny mpangalatra Kristy. Ho avy tampoka ary arary ny fiavian'i Kristy amin'izany ozy izy. Tahaka ny vehivavy miteraka, tsy afaka mandositra, tsy afaka miatrika hoe ahoana, fa dia hiainana fotsiny izay zavatra hitranga. Raha lasa ranabavy, teboka voalohany izay ndresako aminao izay. Any andro ianao, sa mbola amin'ny maizina. Efa tafiditra ao amin'ny mazava ianao, sa mbola taraiky ao anatin'ny aizina.
Ny fitiavan'i Kristy ny tetezana. Ny famonjen'i Kristy no lalana nafahana ny findra satria tato daholo ingatsika. Tato daholo tsika. Tamin'ny maraina nampianatra teto hoe teo amin'izao tontolo izao no nifidianan'i Jesosy. Tsika akory tsy avy taiza fa tao amin'izao tontolo izao no nitsongain'i Kristy. Avy ao amin'ny aiziny no nitsongainy dia nafindra no atao amin'ny fanjakany mazava. Ny fanamasina hiasa ao anatin'ny fonao mahakasika an'izao zavatra. Za raha mitory aminao ny amin'ny fiavian'i Jesosy tsy milaza fampitahorana anao ahako. Tsy milaza fampitahorana anao. Ho any amin'ny elo ianao raha zao no tonga tampoka ny Tompo. Mbola tsy miova ihany ianao, firy taona ianao nihitako mivavaka teto nefa ny hatramin'izao ianao mbola tsy manana antoka ny amin'izany. Tsy miresaka aminao an'izany ahako. Fa vela ny fanamasina ny hikasika anao. Amen. Fa rehefa tonga ato amin'izay, miresaka amin'izay ahako. Ho an'ny olona izay tsy matahotra mpangalatra ho avy. Izay tsy matahotra hoe tampoka izany ka atahorako. Fa miandry fatratra ary manantena an'izany fatratra. Ahoatry ny ahoana ny fomba iainantsika an'izany hoe atao mazava ahako. Hoy ny ten'Andriamanitra teo hoe ianareo ozy izy dia zanaky ny mazava. Zanaky ny andro, tsy an'ny alina. Koa aza mba matory toy ny sasany sika fa aoka iambina. Ohatrany tsy dia mety loatra raha hoe andro ohatr'izao. Na dia avy ny voyage ary ianao za manokana na avy ny voyage ary ohatrany rehefa tonga eo amin'ny 9 ohatrany hoe hafahafa be tena eo am-pandriana dia atory. Fa mitsangana ahako dia manao izay tokony atao ahako. Fa ho anahy manokana dia aleoko miandry raha alina dia raha alina indray miezaka matory aloha na ohatr'izany na hoe ohatr'izany ny andaminana ny torimaso raha hoe tsy ampy ilay izy. Fa ho an'ny olona izay miaina atao amin'ny andro dia tsy tokony atory intsony ny olona ato. Tsy tokony matory, ohatry ny ahoana izany matory izany. Na ozy izy hoe aza matory ozy izy fa aoka iambina ka hono teny. Fa honona ny teny. Fa izay matory ozy izy dia matory amin'ny alina. Raha matory izany ianao dia mametraka ny tenanao tahaka ny olona miaina amin'ny alina. Ary izay mamo ozy izy dia mamo amin'ny alina. Raha lasarana-bavy miaina etỳ amin'izao tontolo izao tsika, ekeny izany. Miaina tahaka ny olombelona rehetrarehetra tsika, ekeny izany. Miasa araka ny tenenin'ny rahalahy pasteur Tsioro teo hoe miasa ary tokony ataoko izany fa tsy hoe ao amin'ny Kristy efa atao mazava dia za tsy miasa tsony. Efa miandry ilay antenay koa io tsy mpangalatra ny andrasako fa Kristy fofombadiko. Dia efa miandry fotsiny fa za tsy miasa izany tsony, za tsy manao izay tokony atao izany ohatran'ny olona rehetrarehetra amin'izao tontolo izao, miasa tahaka ny olona rehetrarehetra. Fa kosa tsy mamon'izao tontolo izao. Tsy mamon'izao tontolo izao. Raha lasa ranabavy miresaka ny tenin'Andriamanitra fa ny olona izay miaina atao mazava dia olona tokony hanana fahonoana teny. Izay ny resahan'ny tenin'Andriamanitra teo. Izay ny resahan'ny tenin'Andriamanitra teo. Ny olona atao amin'ny fanjakany mazava dia tsy matory intsony. Izany hoe fiambenana. Inona izany fiambenana izany raha lasa ranabavy? Tsy milese ale ny zavatra iainany fa mamelanja ilay famonjena efa azo. Io famonjena io dia ilay fahazavana efa navela hiposaka taminao na dia etỳ amin'izao tontolo izao ary ianao. Raha lasa ranabavy mbola hiditra lalina ihany tsika anatin'ilay izy. Boky Efesiana teo dia miteny hoe aoka tsy ho mamidovay ianareo ozy izy. Aza manao adaladala ozy izy fa aoka fantatra azy sitrapony Tompo. Ny olona rehefa mamo divay, inona ilay divay resahana, tsy ilay divay ilay maroparasy na ilay côte de fianarana izay tsy haiko izay fisotronao na hoe tsy misotro an'izany ianao. Tsy ireny ilay resahako. Fa ny fiainana raha lasa ranabavy, ny olona dia misy karazany anankiroa araka ilay resahako anao teo. Ny olona atao maizina dia olona matory ary mamo ny fiainana ato. Fa raha ohatra ka ny olona atao amin'ny fahazavan'i Kristy no migoka zavatra avato dia ho maminy ato izy ary tsy azo aina ny fanan'Andriamanitra ato. Osy ny tenin'ny boky ny Efesiana teo hoe aza ho mamidovay ianareo izy fa aoka ho feno ny fanahy. Ny olona anankiray izany soa izy na izy mamy divay, ilay divay resahako dia ny fiainana. Io asa io rehefa ataonao be loatra io dia mahamamo.
io fianarana io rehefa ataonao be loatra io dia mahamamo tsy tompony tenanao ntsony ary le mamo le mamo tsy le hoe lasa le dozidozy le mitongilangilana iny tsy le iny le resahako fa rehefa mamo ianao amin'ny fiainana eto amin'izao tontolo izao dia miendanja ny momba ny fanan'Andriamanitra ao anatinao. Tsy possible izany hoe sady mamo ny fianarana mamo ny fanamasina. Izy roa mihitsy io mitondra io, intelligent be amin'ny fanahy io. Tsy possible izany. Fa ny fanahy dia mitsoka any amin'izay tiany ary mitondra any amin'izay tiany hitondrana anao. Fa raha ohatra ianao ka mameno ny siny hoditra ao amin'ny divay an'izao tontolo izao. Raha mameno ianao, mamelanja mihoatra zany ny dikan'izany. Zany le hoe tsy fiambenana raha lasirana bavy. Zany le hoe tsy mahony tena. Tsika apetraka tsara mihitsy ilay izy ny olona ao amin'ny Kristy tsy hoe tsy miaina ntsony miasa tsara. Raha mpianatra ianao mianara tsara, ataovy izay tokony atao. Aza manao mihoatra an'izay tokony atao. Mba tsy ho mamo ianao. Aza manao mihoatra an'izay avelan'Andriamanitra ho atao mba ahazo aina ny fanan'Andriamanitra ao anatinao. Satria izay ilay sitrapon'Andriamanitra. Andriamanitra te hameno antsika ny fanahany. Nefa ianao raha mameno ny mombanao, mameno ny fonao ny amin'ny zavatra ny tany. Mandany ny fonao amin'ny sentiment ny zavatra eto ambonin'ny tany. Ny zavatra ao amin'ny fianakavianao io. Ny zavatra mampalahelo ao amin'ny fiainan'ny ankohonanao io. Mahamamo anao nge io e. Mahamamo anao. I situation, io zanaka mety mahaditra io. Misy fotoana nge avelan'Andriamanitra ho izay mihitsy ilay situation e. Misy fotoana ilay vady avelan'Andriamanitra ohatrin'io mihitsy. Amin'ilay tsy nofonofonao. Fa ohatrin'io. Ary raha io ny saintsainao lalandava, mamo amin'io ianao dia taraiky ao. Ka nanantona ny tompo ary ianao, dia ilay mahamamo anao ihany, mahaliana anao sy mahatery anao anantonanao amin'ny tompo. Ny sujet de prière anao na andanjahanao anazy. Rehefa mangata-bavaka ianao, rehefa mivavaka ianao. Inona ny tena mba sujet de prière anao? Zavatra tokony ahoana no matery ianao anantonanao an'Andriamanitra. Zavatra takony ahoana no mahatonga anao hoe isisika ao amin'ny tompo aranga amin'ny rangahy iny fa mandreraka be anao ilay izy. Maleo anao, makaleo anao mihitsy. Nefa Jesosy raha manantona anazy ianao dia ny fanahiny tiany hameno anao. Ny fanahiny tiany hameno anao. Andriamanitra ho an'izay nanatrika teto tamin'ny maraina hoy izy hoe miantso anao, nifidy anao Andriamanitra. Ahoana moa nafahanao? Hoy izy ny tena Andriamanitra hoe nifidy mba handesy amo. Ahoana moa nafahanao mandeha miaraka amin'Andriamanitra raha ianao ary mamonjavatra hafa? Andriamanitra nge tsy afaka hitarika anao ny olona anankiray na mandeha ataoko hoe manana direction hoe ho any an-trano ahako. Nefa za eto misotro mamo ahako. Ny famamoaka iny mahatonga na tsy ho tonga any an-trano. Ho taraiky etsy amin'ny tohatra miakatra etsy azy ohatran'ny fanina be mety mba tsy mikididy midina any ambany any anosy any ary ahako. Fa mamo ahako. Izany hoe tsy direction tokony alehako ny andehanako. Na dia maniry ary ahako hoe tokony hiakatra. Be dia be ny olona maniry andeha hiaraka amin'Andriamanitra kanefa mamamo ny tenany, misotro loatra ety amin'izao tontolo izao. Be dia be ny olona maniry ao am-poly hoe sotra Jesosy fa nifidianao efa zava-dehibe aloha izay. Efa tafiditra atao mazava ianao aloha ary tsara izany. Ary ty resaka ty dia tsy ho an'ny olona any maizina fa ho an'ny olona atao mazava. Aza matory tsony ianao. Aza misotro ny aveto amin'izao tontolo izao. Mihoatra izay tokony ho raisinao ianao. Fahonoana tena amin'ny zavatra rehetrarehetra. Fahonoana tena amin'ny tantaram-pitiavana. Fahonoana tena amin'ny fiasana. Fahonoana tena amin'ny fiarahamonina eo anivon'ny fianakaviana. Misy zavatra sarotra be dia be zavatra iainantsika zanak'Andriamanitra ety amin'izao tontolo izao. Araka ny zavatra niresahana tao amin'ny bokin'ny Jaona toko 5:10 teo hoe ianao nge raha mahony tena manomboka tsy mifakazo aminao intsony izao tontolo izao e. Izao tontolo izao ny antony iainana ety ambony tany dia mba ho afa-po amin'ity fiainana ity. Mba ho ampoka mba hoe tena hoe mba navita trano an'ilay zanako navita an'ity ahako, navita an'ry ahako manana an'ity zay mba amina toerana tahaka izao zay mipetraka, manana asa tahaka izao zay misy fahafapo tadavina izay mifanohatra amin'ny fahonoana tena. Kanefa tsy izay ny antsoina antsika raha lasarana bavy fa ho amin'ny tontolo ny fanjakan'ny mazava.
dia nantsoin'Andriamanitra tsika mba hiambina sy hitandrina amin'izany, mba hiambina sy hitandrina hatrany. Raha lasaranabavy, ny olona izay afaka an-tanteraka izay niantsoiny Kristy azy aty ambony tany dia izay olona mahony tena ary feno ny fanamasina. Zavatra mahagaga rehefa mamaky n'io epistily rehetrarehetra io ianao aty amin'ny izay nisoratan'ny apôstôly izany, dia zavatra mahagaga anao amin'izy io tsy hoe mahagaga anao moa izany fa azontsika ihany izy rehefa resahan'ny tompo eny ilay izy hoe ny zavatra nitranga tamin'ny faminaniany Joely aloha dia hoe amin'ny andro farany ozy izy dia ho alotsako ny fanahiko, dia nandrotsaka ny fanan'Andriamanitra, nandrotsaka ny fanahin'Andriamanitra tamin'ny Pentecosta, tamin'ny mpianatra. Ary ny zavatra miverimberina amin'io asan'ny apôstôly io rehefa eo amin'ny pasazy any lolo rehetrarehetra any dia miresaka foana ny tenin'Andriamanitra hoe ary dia feno ny fanahy, ary dia feno ny fanahy. Ohatrany hoe feno ny fanahy, feno ny fanahy Petera dia ny Toriteny, feno ny fanahy Stefana dia nahita ny lanitra ny sokatra, feno ny fanahy ny apôstôly Paoly dia afaka namaly, feno ny fanahy. Fa ny zavatra rehefa mamaky ianao memandroso aty aoriana ilay izy dia tsy dia mahita an'izay teny hoe feno ny fanahy izay intsony ianao, fa fananarana be dia be amin'izay no mandeha aty aoriana. Satria maninona? Satria misy zavatra votsitra atao dia tsy maintsy nanarina ny fiangonana, tsy maintsy nahitsy ny fiangonana. Ary anisan'izany ity zavatra anankiray ity hoe miambenareo fa nareo nge fa atao anatin'ny fanjakana mazava, miambenareo mahonona teny, satria tsy migoka tsy mahazo aina intsony ny fanahy masina. Ianao raha mamaky ny asan'ny apôstôly 1, 2, 3, 4 dia mahita exploit be dia be ataony fanahy masina amin'izay olona feno azy ireo apôstôly ireo. Zavatra fahagagana daholo inge. Filipo zao anisan'ny hoe avy nitoroteny tamin'ilay tandapa etiopiana izy dia vao vitany ny fanaovana batisa azy dia tonga dia netiny ny fanahoany azoty izy tamin'ny fotoana iny, asan'ny fanan'Andriamanitra. Za mba eny an-dalana eny moa satria izy nandeha tany Tamatavy aho omaly dia ohatra mety aminao ilay nataonao tamin'ny Filipo fanahy masina. Ohatrany hoe raha mbo vita ilay tao Tamatavy dia mba tonga dia mba hanetrano e. Ohatra valian'ny tompo moramora fotsiny aho hoe mbola misy alina anankiray nge alao iny mba irahantsika eny ambony tomobila. Azonareo ve ilay izy? Tsy hoe tsy manao ny ataony intsony ny fanahy masina, tsy hoe tsy manana exploit intsony ny fanahy masina, fa fanan'Andriamanitra endry. Tonga eto aho zao tsy hoe olona malemy akory tonga eto fa mba matanjaka ihany tsika tonga eto, fa izay mihitsy ny sitrapon'ny fanan'Andriamanitra. Tanteraka izay ny amin'ny rahany ary izy mampiasa amin'izay fomba tiany ampiasany. Ary mbola te hampiasa ny tsirairay avy tadidio fa tsy hoe ho anina pasteur izany zavatra izany, tsy hoe ho an'ireo apôstôly ireo izany ka dia hoe zavatra nafinaritra taloha izany. Fa ny fanahy masina mbola te hamena. Ozy aho mantso anareo teo hoe aty amin'ny asan'ny apôstôly mandeha be mihitsy ilay hoe feno ny fanahy, mbola mipetraka tsara ilay izy. Fa ho an'ny olona taty aoriana, ny fiangonana taty aoriana dia betsaka ny fivilianana, nefa ny olona efa naray ny fitiavan'Andriamanitra. Andriamanitra te hiasa ao anatin'ny fotsika ary te hampiasa antsika tsirairay avy. Jesosy Kristy raha nifidy anao dia nifidy anao mba hatanteraka mission tsy teboka anankiray izany resaka izany, fa karazana mission be dia be. Ozy aho mantsy izay teo tamin'ny maraina hoe na ny famoazana ary ange hoa tsy fantatrao tsy fantatrao hoe efa vozany zavatra mitranga izany, fa ianao manaiky mandeha fotsiny ao anatin'ilay izy. Ianao manaiky mandeha fotsiny dia misy olona efa mahazo mioty vokatra tsara any aminao, eny amin'izay zavatra iainanao, any amin'ny fiainanao. Mety ianao manao raharaha any an-tanàna any dia misy olona mahita hoe hafa mihitsy retsy olona retsy. Tsy mila mitory teny be ianao, fa raha ny tompo miteny anao hoe taritiny fanahy ianao hoe mila mitory ianao zao, dia lasa ianao mitory. Fa ny fiainanao, ahoana mahatonga anao anana antom-pisiana vaovao, ndreka ny zavatra niresahako tankeo, ary anana
andeha hoe miova le izy amin'ny fandehananao araka ny fanahin'Andriamanitra. Tsy ampy fotsiny izany raha lasarana bavy hoe efa ao amin'ny fanjakan'Andriamanitra, efa ao amin'ny mazava ako, efa ao amin'ny andro ako hoe za le mety anisan'le namaly ianao teo hoe za tsy matahotra ny fiavian'i Jesosy tsony, tsara izany. Efa tsara be mihitsy izany. Efa manana antoka ianao, tena tsara izany. Na fotoana roviana na fotoana roviana, tsara izany. Raha ohatra ianao ka mbola tsy manana antoka dia afaka manantona ny tompo ianao izao tsy maninona. Mety ny fotoana. Fa raha ohatra ianao efa manana antoka dia tsy ampy izany raha lasarana bavy. Fa manahoana ny fiainana io fanahy-masina io anatin'ny fiainantsika tsirairay avy. Mahazo aina ve izy? Afaka mitondra anao amin'izay tiany ve izy? Afaka mitondra anao amin'izay tiany ve izy? Fa maninona mety manontany hoe fa maninona no entiny any amin'izay tiany e? Fa maninona tsy izy netoko any amin'izay tiako? Mety misy manontany an'izany koa nge. Fa Jesosy ve tsy ilaina mba mpanampy mbola tsy azonao le izy izany? Jesosy Kristy raha lasarana bavy, mamaky ny bokin'ny Luka ianao. Mamaky ny bokin'ny Luka ianao dia mahita hoe Jesosy Kristy rehefa fiain'ny fanahy dia netiny ny fahadianina 7 andro tany anefitra. Netiny fanahy. Ohatr'izany ilay hoe mandeha araka ny fanahy. Rehefa netiny fanahy tany izy dia ny fahadianina. Raha ohatra ka Jesosy ka olona mamitsakafo 7 andro izany sao dia maty amin'izany e. Ndao nga 3 andro ndao 3 andro. Jesosy tsy namamo ny tenany, tsy nisotro tamin'ny fihinana izao tontolo izao, fa rehefa izay nitarihan'ny fanahiny azy dia nandeha izy. Rehefa tonga tany izy, inona ny zavatra nitranga? Nalainy devoly fanahy izy. Jereo ilay ilay parcours itondran'ny fanahiny Jesosy. Fanahy masina mitondra io entin'ny fanahy 7 andro, 7 alina any anefitra. Rehefa tonga any, tonga Satana, avela mihitsy Satana haka fanahy. Izany ilay plan an'Andriamanitra izany. Misy permission an'Andriamanitra. Ary tao anatin'izay nahafantarantsika fa azo resena amin'ny fakam-panahy. Tao anatin'ny faneken'i Jesosy hoentin'ny fanahy nakany anefitra mandritra ny 7 andro sy 7 alina. Navela izy ho alainy devoly fanahy amin'ny endriny anankitelo samihafa. Ary naharesy azy foana izy. Ary fantatritsika avy eo, inona le vokatra? Afaka nafantatra ny fiangonana taty aoriana fa afaka resena amin'ny fakam-panahy. Satria nanaiky ny netin'ny fanahy Jesosy Kristy. Jesosy Kristy tsy liana tamin'izay mety hamamo izao tontolo izao, fa izay nitondrany fanahy azy. Izay nitondrany fanahy azy, naliana anazy. Ho aiza tsika? Ho any anefitra, ndao ary. Inona natao aty? Fahadianina, ndao ary. Tsy programme am-piangonana izany hoe amin'ny 1er, 2, 3, 4, 5, 6 hatramin'ny 31 août fahadianina tsika, tsy programme am-piangonana izany ka hoe izay ny tenen'ny pastera dia arahana, fa ny fanahin'Andriamanitra. Izany fanahy izany mbola te hiasa ao anatin'ny fiainantsika raha lasarana bavy. Raha nitondranao amin'ny fanjakany mazava Kristy dia nitondra antsika ato mba ho fenoana ny fanahy ary ho vavolombelona Kristy. Naiza toerana ahafahany mitondra antsika. Raha tsy mangetaheta an'izany ianao raha vao mavesatra loatra ny momba ny fiainana eo ao am-ponao dia tsy afaka hiaina an'izany mihitsy ianao. Raha vao mamelanja ny zavatra ny tany mihoatra ny zava-panahy ianao. Efa miverina foana izay zavatra izay resahan'ny pasteur Toriteny hoe tsy hoe tsy tokony hanao izay zavatra hiainana, tokony hatao, fa atao le izy. Fa tsy manao mihoatra izay tokony hatao. Misy sahaza raha lasarana bavy ary za mino fa efa navelan'Andriamanitra handalo teo aminao le sahaza. Fa indraindray tsika mihitsy no mitady mihoatra. Efa tsy possible izany. Ianao nge zanak'Andriamanitra. Ny tokony ho anao dia omen'Andriamanitra rainao anao. Tsy possible izany hoe zanak'Andriamanitra dia adininy androany. Dia nadininy ako angamba fa andao hiezaka kely androany fotsiny. Mahatonga anao miezaka tsy hodianao fanina fotsiny fa efa ampy io. Efa ampy io omeny anao io. Fa te hitady mihoatra kely tsika. Dia nefa ny mihoatra iny mampamamo iny zavatra iray iny. Mampiverina matory indray iny zavatra anankiray iny.
Minao hoe miresaka aminao ny tompo anatin'ny zavatra izay ifampiresantsika. Dia hitarika antsika izy hoe nifidy anao angeza ahako, nifidy anao ahako, aoka hiambony ianao, aoka tsy hatory intsony, fa efa nitsoahako avy amin'ny fanjakan'ny aiziny ianao, efa nalako avy amin'ny fanjakan'izao tontolo izao. Teo anivon'izao tontolo izao no nangalana antsika mba ho amin'ny fanjakan'Andriamanitra. Manahoana ny considération anao izany zavatra? Manahoana no fanomezanao lanja ny fifidianan'Andriamanitra raha lasarana-bavy? Andriamanitra mbola te hampiasa antsika. Aoka tsy tamin'ny asan'ny apôstôly tany amin'ny voalohany ihany no olona maro no feno fanan'Andriamanitra, fa aoka hiverina indray izany. Ny fifohazam-panara latsarana-bavy tsy zavatra tadavina be, fa zavatra efa ao anatintsika. Ny fanan'Andriamanitra nge efa ao e. Fa ny mahatonga ny fifohazam-panahy tsy tanteraka dia tsy izy fa za ihany. Misy zavatra avelako hamono ilay afo. Zavatra anankiray nge rehefa avelantsika hanjaka mihoatra. Raha zanak'Andriamanitra ianao ka mamela zavatra mihoatra hanjaka ao anatin'ny fiainanao na anatin'ny fonao, dia tahaka ny mamono ilay afo ao anatinao izany. Fandroany raha maniry fifohazam-panahy ianao dia amin'ny tenanao aloha voalohany indrindra, amin'ny mombanao aloha voalohany indrindra, ary rehefa miaraka tsika dia ny tompony hitarika amin'ny fiangonany amin'izay tiany avy eo. Izany nge ny tena tadavintsika raha lasarana-bavy, ny fankanesanao eto rehefa lahady, tsy hoe mba handeha handray fampaherezana kely aloha, fa mafimafy ny semaine fa mba handray kely any am-piangonana handray aloha. Minao mba tsy zany intsony ianao e. Mba tsy zany intsony tsika fa fiarahantsika eto dia firaisana afo maro. Tao amin'ny asan'ny apôstôly dia misy lehilahy tsirairay teny amin'ny tsirairay avy izay niara-ny vavaka. Raha lasarana-bavy misy dingana tiany tompo androsoantsika amin'izao fotoana izao. Raha miresaka hoe andro farany efa ao anatiny tsika, efa ao anatiny tsika. Aza mieritreritra roviana ny andro farany paster, efa ao anatiny ianao. Ka raha mbola eto anao mbola hoe andeha aloha za imamo amin'ity Facebook iny dia efa eo e. Ndraindray efa tsisy tsirony intsony izy fa dia efa mandeha fotsiny ilay izy e. Nareo hoe tsy mahita an'izany ndraindray efa hitako teo aty fa partageny ihany indray. Dia mbola eo indray aloha variana. Mahamamo ilay izy e. Mahamamo ilay izy. Fa nefa manahoana ny fisisihantsika mba ho feno mihitsy a. Ndraindray tsika mionona hoe efa manana ny fanan'Andriamanitra, zanak'Andriamanitra, nandray an'i Jesosy ho tompo sy mpamonjy ahako. Fitiavan'i Kristy tena tsapako mihitsy. Fa ilay feno ny fanahy dingana anankiray ahafahantsika migoka ny fiarahana marina amin'Andriamanitra, ahafahantsika mandeha arak'izay ilavan'Andriamanitra antsika marina. Minao fa niresaka taminao ny tompo tao anatin'izay teny izay. Amin'izao fotoana izao dia hivavaka tsika. Hivavaka tsika dia fantaro ny tenanao hoe aiza ho aiza. Afaka miresaka aminao ny tompo manasanao hitsangana. Fantaro ny position anao. Tsy haiko na tany amin'ilay teboka voalohany teo mety misy zavatra makasika anao manokana hoe ahoana marina ny positionko ity. Izaho mivavaka ihany nefa totra mbola tsy tsapako hoe tena vonona ny andray ny fiavian'ny tompo izany ahako. Na ozy izy na hoe za efa ao anatin'ilay fanjakana mazava fa miaina tahaka ny olona matory ihany ahako. Na hoe tena ao anatin'ny fotoana mamo ana zavatra hafa, fa na za tonga eto ary mbola tena zavatra hafa mihitsy ny antondihako hoe mangatabavaka ahaka na zavatra tahaka izany. Fa androany ny tompo dia te hameno antsika ny fanahana, te hanangana anao amin'izay toerana misy anao ankehitriny. Lasa miresaka amin'ny tompo dia angataka amin'ny tompo mba izy no hiasa ao anatin'ny fotsika tsirairay avy. Ahafahantsika hatateraka izay ilavany atsika. Mba ho fantatra marina fa tsy isan'izao tontolo izao intsony isika. Ary izao tontolo izao dia ahita an'izany. Mba afaka hanao izay antso, hatateraka izay ny antsony tompo atsika isika.
raha maniry ary vavaka aminay ianao dia tongava ary isaky ny alahady amin'ny 7 ora sasany, ny talata amin'ny 12 ora sasany, ny alarobia amin'ny 12 ora. Eny Antsahamanitra 100 metatra ambany fijerena fety, trano gribege amin'ny ankavian-dalana. Tongava soa tompoko.